anilan'ny eny tantarindray miseho nosoratany aingony fity rahalala no randry Christophe Rabiarmanana no tefy Louise Ravelosoa no saondra Rojo Ranaivarosoa no oby Nanja no miangola mandray feo sy mandrindra ra teknika aro manatontosa Nanja Razafondrakoto Leopean'izao fahantrana be zao arina eny a ka inona ary ny azoko atao e zao aloha ny zava-misy dia maizany onona sa ty davindry angalatra ka raha izay moa no asosy avelona inona indray ny olana sady tsy hitako koa ange izay antony tokony arahanao amin'ny indrandrindra toka mbola ohatran'izao foana amin'ny fiainana e ohatray zany mba ho an-tsaindry fangara miaraka aminy a dia tokony anakarena tapoko indry eka ny olona mahitahita toy ireny matoy arahana ary neny a dia atao sponsa fa azadaika ary mba avoiko leo ny fomba firesaka indry amiko fa tsy tiako ka ny tsy mampikirobakany ery ioby dia efa marary mafy mivadiny dia mody endry mipiripirina tsara aloha sao matikala dia mba hasolondrandry plasiny ary angamo nareo tsy mpinamana ie fa tsy dia mifanakaiky be ny eny fa no zao tsy fahasalamana izao dia mba malahelo sy manany aminy ianao dia mba mamangy azoko inona ny tendritenenina ai mba hampianao izy anamorana sy anafanganana amin'ny fialana eto mba tsy hampijaly sy anahirana azy elatsony okizay ry mengola misy sora ianao teo amin'izay fa ho finosina andrazana tsy rineny a fa nahoana kosa no ilozanao sahady mbola milanao ange ay e asa vela irery arineny a mengola tsy rereny ianao fa mbola eto dady sady dininao fosiko tsy asolo ny toeraneny mihitsy ianao ry dada afa ihany neny faza teo moa e mela teo amin'izay ho ianao avelao ary dada nalavo fo koa anonge sisa fotoana farana hitako azy ohatra izao rehefa mitomany a dia tsy tantiny mihitsy manampy tamin'ny sy mampahery ahy izy neny a fa tsy renao tokoa ve ny toloko sy ny tarenako ny tsy mifoto eo ianao mampitraka tsy mamafay e mengola nahoana antsinga ianao ny tananao anafisafony lohako neny mo miverena aory ianao mengola avelao izy ho finosina amin'izay fa azafininao toy io e aleo ambiana azy farany neny a ohatra izao mamihana mafy ianao a vatana mafana mamaly koa ianao mamihana miaraka amin'ny tamotamo sy teny mana fa ankehitriny vatana mangatsika sisa ny finiko okizay mengola ianao tsy mba afaka namerina andreny teny mamy fananao amiko izaka sa malahelo reny ny tananao tsy mba afaka ny manofihana ataoko anao akory sofinao tsy afaka tsony andray senty sy tarainako neny dia ahoana randria manahoany mengola kely eo ao izy ao e mbola malahelo sy mahatsiaro fahabangana tanteraka amin'ny tsy maheo andrenina ka normal be zany na ny fikarakarany azy fotsiny aza ve tsy atsarovany andreniny
dia izy zao no mikarakara sy mba namansolonreniny eo rehefa tsy eo ianao? Tsy misy ka reny namany reny mandeha matetika any aminay manala fanginana azy rehefa tsy mianatra ry zareo. Manana eritreritra ny aka-panampy any ambanivohitra mihitsy koa any io ry Saondra mierinandro. Fa ngapanampy no ilain'ny zaza tao miangola amin'izao fotoana izao Randria. Solonyreny no ilainy. Izay no afaka ifampisara sy tantaran'izay mahazo azy. Ka aiza no ahitako solonyreny no azy ry Saondra? Ho afaka ny ameriny andreniny angaha? Fa inona fotsiny ary ny andraisanao asy ny rahanao tamiko hatramin'izay Randria? Sa hodianao fanina fotsiny fisiko? Tonga dia vatano izay tianao teneniny. Saondra, tsy alo loatra kosa ve mbola tsy afa-tsoana anie izay e? Ny asosia tsaranao sy ny zanako anie ny tanyntsika amin'izany indrindra fa miangola kely. Izany mba hikarakara ny zaza efa zatra ny antaloatra tamin'ireny iny. Fitiavako ny zanako anie ny antony nahatonga anao an'izany Randria e. Eny e, afaka ataonao hoe mpiasa avy nalainao tany ambanivohitra anie. Aza mirediredy rery Saondra. Amin'ny fomba ahoana koa moa no ilazako anao hoe mpiasako? Ny zava-dehibe amiko Randria dia ny manampy sy ho afaka manome fitian'iny gamboty kely nampalahelo iny ndry omontsany eny foko nahita sy teny amin'ny fasany ireny. Dia ahoana tsara hoe ry dada mahakasika an'ireo olana entinao ireo? Tsy efa fantatry ndry ve fa namaneny io ramatoa io e? Ohatry ny io ilay olona resaka tamin'eny farany toa ohatry ny tsikarotro koa izy teny ampandevenana. Ie, anisan'ny olona tena sahirana amin'ny namaneny rehetra izy ireo. Fomba fahavelondreninareo dia ndresaka izay fanampy azy ireo. Kanjo no tena efa maty azy ny an'izay namany dia mbola nampy azy ihany ianao. Inona moa no maharatsy an'izany ry miangola? Sady mba efa vinavina sy fandrineneneny anampy azy ry miangola. Dia izany kosa ary ve dia midika fa tokony ho nalainao hipetraka aty kory zareo? Fa maninona raha nampiana tany ivelan'ny tany fotsiny izy? Miangola, sady fanampiako azy ny fanampiany sy noho ny fitiavany antsika neny no hipetrahany ato e. Sady Engany mba tsy voahody ny kaladary ty ny saindrandria ka andefana eo indray. Tena miezaka mandresy lahatra Randria ery kaly izany. Fa nahoana kena no vandriana akanjoko? Ary nahoana koa ny savasavaindreo ohatr'izao ny trousse de beauté-ako? Mba te hitovy amindriko ako. Sady inona koa moa no tokony olana e? Hatray, fa inona ny tokony olana ahoana? Fa efa naveza moa no ahafahandry miditra amin'ny chambrako sy savasavandrinetako. Ka tsika sindria ange olona mitovy alebiazana e. Raha mba hatonina koa manko ny akanjondria, inona ny olana raha mba hanaovako? Ka ilay izy hanaovandria tsy olana raha toka mba nerindria e. Mba mitenena amin'ny manaraka. Ary aza tonga dia miditra sy misavasava ao anaty etan'olona raha tsy nahazo alalany avy amin'ny tompony fa tsy fahalalam-pomby izany. Aleoko hoe soroko raha izay fatin-javatra sy akanjo kely tonitra izay ny olana e. Asa roa vitony ohatr'izao kosa kiny akanjoko Antray? Ka raha izay ireo ve no mba hitenitenena ny kaladaly ty sy milay fa Dato? Misy koa ilay namako izay ho any tsara be dia mba afidio tsara be nke ho ilay sady tena volamena e. Mihaino afy Dady e. Dia inona roa no tianao ataoko amin'izany e? Kefa hoe tiako dia mba afidio ako. Tsy manam-bola amin'izany ary miangola. Antray kosa e. Mory Dada. Tsy manam-bola amin'izany aho ary ao andehanako ianao fatara. Tsy manam-bola ianao rehefa hividy an'izany ho fa rehefa hividy akanjo sy kiraro lafo vidy ho an'ny oby dia manana. Sa tsy marina izany? Antray kosa ry Dada. Ka avy amin'iza moa ny anton'izany fa tsy avy aminao ihany e? Fa avy amiko ahoana koa moa? Fa ianao sy toetra ratsinao io ka. Konjokonjo sy manambany olona loatra ianao.
dia izay akanjo ray avy ve ny saika indraminy ompo taminao dia tsy fonao hoe ary anambanimbanianao azy tonininy ny vitinao toy renin'ireny teo masiny avy ho fanindriana azy. Zavy e? Zany ray Zavy e, hono nanao an'izany? Tsy mahavity an'izany fatina koleanao zany Andray kosa ry dada, tsy nanao an'izany ange ahy e. Toy izy ihany zany toetra ratsinao zany fa mahita ianao. Dada andraso aloha e. Dada ho a manahoana ianao roneny? Tonga natitra andreto fehezam-boninkazo reto anao ary ko hitaraina aminao fa mafy loatra mahazo ahy hatramin'izay nandehananao izay. Tsy misy mpiaro sy mpiaino sony aho. Voalasa ianao dia andro fitsy taty aoriana dia efa nampidiriny tatatato ny sakaiza ratsiny. Tsara mihitsy hanaovandry zareo azy. Ry zareo indray manjakazaka sy tompotrano aho. Tata tsy mba miaro aho, tsy mino izay lazaiko fa aminy dia zaho foana no diso. Dia efa mbola tsy tonga hatramin'izao. Rery tanteraka roneny ferena moa ianao e. Miangavy mitalao roneny tsy misy asolo ny toeranao. Hafa ihany ny ilanao. Bonjour Miangola. Bonjour. Zao ve lesela vao tonga? Tsy mba fantatrareo mihitsy ny zavanitranga teto. Natsononareo tsy azo telefonina mihitsy. Ka zay vao vita ny zavatra nataoko tany ka. Ay, zay vao vita ny sitraposy ny rendrarendra. Za ve ho vita mandrakizay e? Fa hono a? Inona? Tena kozy razoko ve fa tapateny zany rabovy? Tena tsy mihiny kosa na izany azy e. Dia tsy mba nahita azy farany akory ve a? Lehilahy dalàna ry tefy a. Mba fantatra lahy moa fa no nitebiteby sy fiasa-tsaina miditra ny lahy koa nisany nahatonga reti-poka na hafateneny. Aza mba mifanendrikendrika kely ry Miangola. Hita fa izany marina ko. Niditra sy ny fanitsakitsahan-drabainina azy ny tsy tantiny e. Sady tsy maditra zany koa aranga bandy e. Ny revo ny be dehibe. Mandalo angeny atanorana ary kaly e. Aleo ny bandy mba hanararotra sy akafy. Dia mbola tsy hiova ihany ve lahy ry tefy. Ny tena marina nefa na tiany lahy na tsy tiany lahy dia noho ny avy aminareo sy dada nitarika reti-po aneny. Aza mba mifampitsaratsara sy mifanometsina ry Miangola fa tsy milay a. Raha bofy nefa malemilemy sy kely vovokaina aniko ny bandy no endrikendrirana. Tray izany mba vavany lahy ry tefy. Fa avadika aloha ny tafy e. Ohatrany miady amin'ny pesoko le joba kely ao a. Sakaizany dada ngely tsy ora matoreniny io fa mody laingo izany hoe na maneny tonga nampetsika izany e. Sady mody hoe tsy hijanony elilety nefa inona akory n'izany io. Tsy olan'izany e. Izy mianaka zany dia izay mianaka e. Miangola, avianao aty. Aingany e. Fa misy inandray ry dada? Tezitra ve ianao rehefa mpanaovina zavatra totra anaty nefa zavatra kely iny no asaina ataonao? Dia izao nanaovanao azy? Tsy izany nanao an'io a? Dia mbola andainga ihany ve ianao e? Sa iza indray ny tadavinao endrikendrena amin'io? Zatra tsy manao mantsy dia izao. Dada koa, efa hoe tsy zaho any nanao an'io. Mangina teo ianao fa aza be fa malina etsony e. Moramora ne ianao randry fa inona ary tia? Tsy zatra kosa izy e. Zarina mendalana eny izy fa tsy gidragidrainao ohatr'izao. Marenina teo koa ianao fa aza mody me tsara vela-tsy eo e. Miangola. Marina izany ry dada. Rehefa eo masonao io dia mody tia sy malefa kery. Fa rehefa tsy eo ianao a, treritrerina sy fakahalana nataony a. Mangina teo ianao ry Miangola so vao felaka ny tamaina eo a. Ny fitiavana sy fangorahan'ireo anao ary ohatry ninona ko. Fetsarambela tsy daholo izany e. Fantatro koa nge fa ireo no misopatra sy mody manao zavatra fahafato mba hanaratsiana ao any aminao e.
Antray kosa ki ekako kifa tsy reny niteraka andry nefa mba efa noetiko toy ny zanako ndry. Efa zatra mahita ny ranomasina milatsa-datsapony io raha matosa ondra. Dada angamba no efa azo mpanafotika amin'ny maretina teo ahy ianao marary ange zany dada raha tsy zany ve tsy andronao mihitsy ahafaty eneny ampidiranao sipanao ato. Tena toko mahita ianao mipetrara ianao tsara fa inona ary ty zazane io anary tsotra izy fa azaka sy tanana tsony. Ka fa zatra mipetsipetsina loatra ka tsy mba mifidy teny avoaka fa zay tandrifony efony ho faty raha izany dia ho afaka amiko koa ianao sady mino afa afaly andreto ankohonanao vaovao zany. Miangola lasy ianao mandany ianao mandeha fa so fatika eo mandehana ho andao alory miangola ho ateriko any amin'ny efitrano ndry mihitsy ndry ndao efa tena tesitra nyray indray ka azaka siahana tsony tonga indray ary neny sady nitondra voninkazo any loko an'reto fefa malaso izy zany. Tonga teny ihany koa fa hafa ihany ianao misy an'izy olombelona eto an-tany tsy hisy asolo ny toeranao zany mihitsy. Tsy manam-paharoa ianao. Hafa ihany fitiavanao ry neny raha misy zavatra azoko atao ka tratry ny haiko ampiverina anao indray dia nataoko zany. Fijaliana angery neny ianako ao an-trano aho lasa niaraka taminao fifaliako sy ny fahasambarako. dia hoanahoana ro manjakely aza masosotra rery tefy misaotra betsaka aloha fa nafinaritra reny alina reny dia ohatra nyreny foana ve zany no ataonareo? Fa miovaova fotsiny ny toerana andehanana fa makaleo be raha ohatra hoe fiksa foana mbola iaraka aminay ndrerariva sady misy boîte de nuit milay be vao nisokatra izay indray hono ao an-tanina reninao te andeha fa inona indray ka tsy manana akanjo ako maloto daholo ny akanjoko ao za koa mbola tsy nanam-potoana nasana lamba sa mba angalany la akanjo ao amin'ny miangola ao maninona aloha raha sasana vetivety andry eo fa tsy ho maina ve mandra-pahariva andro midanika be io ika efa hoe tsy manam-potoana ao ako mbola hipasoka ny akanjo ny dadanareo ange ao fampasoako angeny lahy sady tiako be koa ange reny fitafy miangola tamin'ny lahady reny eo moa kisheria zao voataitra ny zanaky ny indrina ary fanahoana moa ny akanjoko fentiko mivavaka no ety indry matory manontany indringa satria zany no tiakoko amin'ny fananana sy ve andadinareo manjakazaka fa tsy amin'ny ahy mihitsy sady tena sarobidy amiko iny fa fanomezana nomeneny tamin'ny aniverserako bof ka alefo azy ny pasana indray ny rendry vidy vaovao raha izay ny olana moramora mivava andray aky azafady ary fa ino ty ataonao tiry miangola mitsangana teo robe fa inona mihitsy moa no tena ho an-tsainao ty fa ino zao tabataba maraina tsy misy atorizo ranga misy olana anga ty akanjo ty ny olana ary tefy fa hoany endry dada le akanjo fitondra mivavaka nomenileny tamin'ny aniverserako io hitanao maso sy pirofo tsara zao fa voafy natory izy manao azy iny netiny natory zany iny zany midika fa niditra tsokotsoko sy ny savasava tao amin'ny efitranoko tao indray io fa naona kosa ianao ry nioby manao an'izany tena azafady akia mifona oka aloha zany nakasina nome anioby anyreny ry miangola noentiko niara-nivoaka taniko mantsy izy nefa tsy nanakanovana fa fahefana viaiza moa no ahafahany lamanao an'izany tefy
nefa elahy tsy nera tamiko akory fa fahefana vaiza koa moa no ahafahanao tonga dia mamelapelaka olona fa tsy mba manontany sy manadiady akory sady tsy vitan'izay fa sady ampandolianao eo anatrehanao indray le zanak'olona mahita azy tsy miteny sy mandefitra aminao mantsy a zany kosa ve dia mba ho rarina ro miangola fa ngara ato amin'ndry izy dia ataondrian'izany tsy nampandoalika azy aho fa tsy nitaizanao amin'izany zasy ny reninao ro miangola fa mihevitra ny tenanao ambony tohinina loatra ianao no manambany ka mampandoalika olona eo anatrehanao anefa ianao mba mivavaka ihany zanaka vavy toka mimpananako tsy misy an'izany manomboko izao dia tsarofo fa mitovy ianao sy oby atao trano ato maninona zany ho sazy sy ho famaizana anao dia tsy mahazo alaina sy atery sofery ianao rehefa mianatra tsy mahazo argent de poche ihany koa ary izao koa no izy zay rehetra tenenin'ny saondra dia ilaiko arahinao avokoa na dia hoe tsy misy na dia hoe fa izay no izy ataovy toy ny fankatoavanao sy fanarahanao ny teniny renao ny fankatoavana sy fanajanao azy tonga ndray ary neny a saingy tsy mba nahavimbina fonikaso anao tsony satria efa tsy mahazo volana amin'ny dadantsony a na dia hoe fre aza tsy mba omeny akory rehefa mianatra fa mandeha tongotra tena reraka ngeary neny vao tonga taty vao ndrafa dia nandeha taty nefa izao efa mifiry vao tonga ny andro efa memaizina mafy loatra sady tsy nahazatra any fa maizana no meny dada tsy mba toanao izy roneny a tsy mba fondreny toanao ny fony raha ianao izao ny teo a mba nangoraka anjery ny fijaliako fa tsy mahafoto ireneny reny alay varoneny a hoe teo anilanao afa ihany izany teo eo anilanao a teo eo anilanao afa mamiko loatra izany ary izany sisa mba faniriko eto an-tany rehefa mba endro kosa ndry izany firy alina vao miditry ny trano fa mba taiza moa ianao io zao manontany anao any ary miangola andro efa ny 10 alina anie zao mba fantatrao moa ny tebitebitsaiko treto raha naninanina tany ianao dia ahoana fa ngamo ianao mba miasa saina mpiandry dada tsy efa manana ny ankonanao vaovao zay mahafatifaty anao moa ianao zao andray ry miangola zanako anie ianao ary tiako ka nahoana ny tsy asa saina sy tatainany aminao tandray moarindry miseo miteniteny sy manome moral eo rehefa tsy mody na alina vao tafody fa ny ataondry ary ty jereo aza matahotra ary te fa tsy teniteny an'lazantsony neny ary reny nanaovanareo azy nefa manory sy mananatra ny fahamarirana sy ampitiavana fa tsy toany dado andray kosa ry miangola fa raisinao tsy fitiavana zany aleoko mangina tsy teny sondry dada na mety mantsy ny ataonao na tsy mety dia mahazo rariny foana ianao aleoko mangina tsy lobava tsy teny mandrakizay toany neny miangola raha mba mety dia aleo amonjy ny evitrano ka tory fa reraka ny ditongotra tsy moramora izay lalako androany izay nefa ny tena tsy maharo chauffeur ntsony fa izay ny didiny ninjana miangola tena efa matory be izy zany ary fa nitomany tatondray angano tohatra ny pongo maso be ndry ary fa inona koa ty taratasy finny eo atratra nyity saro ny rondro
fa tena mijaly toy ny ahoana mihitsy ny fiheveran'ny miangolan'ny tenany nizao no ataony ary tera-tsemboka be mihitsy any izy zany mafana aloha isoroko ny lambany so nefa ny tonga ny tomankatsika be tena marary izy zany fa miangola marary angany zanako fa inany ataonao ato amin'ny efitranoko ato fa marary anga ho ahy ianao e tsy maninona ary tata fahazamanay ianao a mandehana fonjao ny efitranonao ary aza velarery mivadikelinao fa mampalahelo izy miangola avelao ary tata torery ato a dia mba katony tsara mivaravarana rehefa mivoaka ianao amin'ny fomba ahoana moro miangola no amelako anao rereto nefa ianao marary fa nahoana ianao manafinaretana ohatr'izao e fa satria fantatro fa tsy raharaha koa ianao e ny arenti-posy ny arety tsy haiko ary tsy nafeniko fa nambarako anao nefa tsy nirarahinao akory ny tarainako vao maika nanampitrotraka ny nataonao reny nefa ny tena naharary alavitra noho izao tazo mahazo azao tsy haiko mety vokatry ny arerahana angamba andao entirana ny dokotera ianao ary reny ny tena nilako fanampiana azy fanafotany aminao ry tata satria reny ny tena naharary ahy ka namela ratratra any amin'ny ato fanahiko mihitsy miangola andao aloha tsy abony ianao dia alamitsika any amin'izany avy eo a mety anana fanafody anasitrana ny areti-poko sy arety tsy haiko ary ve mpitsabo hitondranao ahy reo matsy ny tena maharary ahy amin'izao averiko ihany izany fa raha tsy izany aleo ahy eto hiandrana fanafody hoentiny neny fa inony ty lazainao ry miangola izany e any amin'iny ihany ny fanafody anala ny fahoriako rehetra aleo ahy hiandry an'izany eto fa andrekako lasa dala ve ny zanako sanatria tsy a tsy lasa dala zany ary tata fantaro tsara fefaniova tontolo hafa fa tsy eto amintsika tsony neny iandry azy ahaka miangola satria ny eo anilany ihany fanafody afaka anala amin'izao fahoriako izao e tsy manampaharoa ny eo anilany fony mbola teo neny tsy nijaly fitiavana azy miangola andrekako eo tefya saondra mitony aloha anao randri fa inona ary tia efa tsy maninona ne izy izy ary evoavoaka fa tsy hainao ve ny tenin'ny dokotera teo e marary foany eny zanako e sady tratra amin'ny fatigue générale no ny amiko daholo ny anton'izany ka mbola azo tsaboina ane zany dokotera fa manaraka traitement izy fa tsy azonao mihitsy ve sa hodinao tsy takarina fa areti-poany eny na faty an'rondry vadiko e izy koa nefa mba manaraka traitement sy aleoko hody any an-trano aloha hikarakara ny efitrano andraisana azy ka tohatra nyzany ndray toy ny kisitinanao eo aleo raha nga tonga dia taperina etony amin'ity a tiako ny to analandray ny fahasambarako vao saika ny tomboka teo ioby tefy fa ino ty ataonao tena saika matony tsitsemanao tamin'iny ondana iny ny anabaviko raha nisy kely a tsy saika mono azy zany fa mareniny ao e ary aleo mivoaka any adala mihitsy a tsy mba niaintso ny aro ny anabaviko hatramin'izay hitako pirofo zao fa mpamosavy sy olo tsy vany ny tena isany moramora ny vava ary tefy a ary efa niala teo hoe masinao ihany koa ny saritavanay ka efa fantatrao ny tena endrika sy toetranay dia mitandrema tsara hidio tsara ny vava ary mahaiza mamindra fefehoanatrehanay mombamomba nareo menakafoka sao dia vao fingana kapotraka anaraka andreninareo vao tonga saina fa mahavita zavatra mihoatra lavitra n'izay eritreretinao vitanay zay ka mitandrema e mahaiza manakombona sy mitapombava tsara farafaratsiny
ataovy mba ho fiarovana an'io zandrinao akambody kely tsy fidiny sy mampalahelo noho ny akasiparana sy ny etraketraky ny afy io. Andriamanitra, ioby le tovavy malefaka sy tsotra ny tiaviko ve no ny teny toy ireny tena mivoraka be zany lohako zany ka. To pozina mena rana be mampatahotra sy masika ery ny poziny tioka. Mahasotoza ny zanako izany dia endre tsara. Mbola tsy handenga dada? Efa andehaka. Andao ary raha teriko aloha ianao e. Amin'izay koa ny sofera dia tonga dia mba mitondra andrineny eny an-tsena. Andrasoko any anaty fiara dada. Miangola, Ahoana? ny fanafodindry ozy ange ny dokotera hoe tsy azo tapatapahana iny e. Mazotoa kia. Andrasoko any ambany dada. Mengola, ianao ve dia tsy mba afaka manao effort kely mihitsy e? Jereo anie le olona raha tsy efa misolelaka manampy tamy sy manao izay tianao atao nefa mbola hiavina vonanao ihany e. Fe tsara velatsiro ry dada. Mengola, fantatro fa mafy aminao ny fisiny eo. Tsy zaka ny sainao satria izy ilay rafiny neninao ka nahatonga an'ireny olana teo aminay ireny. Nefa efizao ny zava-misy e, ary tiako fantatro fa tiako izy. Mengola, ny reninao anie efa tsy otsony. Andao sika hanorina fiainana vaovao kia. Toaka ty ianao na mbola teo azy neny dia efa nanorina fiainana vaovao niaraka tamin'io. Tsy afaka ny andidiny safidim-ponao ary dada, fa ny akosa aza terena. Aleo andeha sotara. Mazoto daholo ary. Sotry. Efa reto daholo mosika izao dia tefiko moa izao mba mody dia manam-baovao lazaina anareo zahay e. Ka ny tsy lazaina re. Lazora ndry fa dodiny ry redoko izy haino a. Teneny ry. Ka mba rao ary fa inona ary ty be safary ty? Zao ary tapa-kevitra ho azy zahay fa ho atao atoato sy faran'izay aingana amin'ny fisoratanay. Fa maninona koa ty alahy? Lehilahy lehibe io ve lesy dia mbola kenda ihany? Oe, tsara kosa zaniko. Félicitations ary. Mengola, andraso aloha. Aleoko aloha zaho any amin'ny toalety vetivety. Avy aloha aloha ry zareo andinika tsara e. Hiezaka ny andresy lahatra azy sika. Tefa aloha reny hitanao reny ihany ny fitiavana any mianaka. Miangola koa ary to efa nanam-piovana kely tato ato. Tampoka be amin'ny loatra le teo fa miana fa heritreritra izy. Mahazo miditra. Mangina kia. Marary io indraingy indry e. Kokoako izay. Etsofa fako ny ranomasina sy ny sandroko izany. Teo aloha teo any lasa fa tsy hitentsony nefa tsy voatanako izany. Ankehitriny avao tena tsy hitentsony. Aleo izy ianao izay tiana atao any amin'izay. Tena ty ary vonina ny ara-dalana amin'ireo mandrakizay izy matona indray an'izany fanapahan-kevitra izany ry tefy aho. Sady efa no ireo ihany koa nge no antony nanaovany aneny ohatr'ireny e. Nefa tsy famohandry ny alahelo am-pondria nge no isan'ny mahatonga reto-po koa e. Izany teny tamin'ny lafa tsy namoaka ny alahelo koa. Any amin'eny ny famoahako ny alahelo koa sainge. Mbola sahirana amin'ny examen ka tsy manam-potoana andehanana any fotsiny. Ezaka no any amin'ny herinandro ty. Any am-pasana ve? Indry zany le tovavy kely lazainy manodidina fa tonga mitomany sy manatitra voninkazo tsara tarehiny foana. Tsy voamaky mitondra alahelo andry fotsiny ve zany e?
tsy aheno ary tsy ho afaka ny amaly ny tarainandritsony izy e. Mahafinaritra sy mahatony ary mahafaka ny foko kokory tefony makany a. Aleoko mitaraina aminy izay fantatro fa tsy afaka ny amaly sy heno atsony, tsy ho afaka ny ampitony sy hamafany ranomasoko no nietraketratra fahafatesana. Tsy vidiny ho azy angeny sy heno sy hanampitamby ahy e. Aleoko mitaraina sy mitoloko eny, na dia fantatro tsara ary izany. Toy izay hoe iresaka sy taraina amin'ny olona manatsofina tsara, afaka ny hamafany ranomasoko, afaka ny ampahery ary mahita tsara ny fahoriako, nefa dia meny mikipy sy manampitsofina fotsiny. Raha mba teo mantsiny eny a, fa ihany ny eo anilany. Okizay akia ndry ary mba sambatra, afaka nankafisy ny nanararoatra ny teo anilany eny, nahatsapa ny fitiavany sy ny fiarovany, ny aina ny tambitamby. Fa izaho tena dala teo izy tsy mba naina nararoatra ny tsy nandray ny anatra sy ny teny izay nataony tampitiavana. Teo izy vonona ny anome fitisy hafaliana ho hafa natakaliko ditra sy rendrarendra, no vingavingaiko sy nataoko tsinitsinina raha mba afaka miverina ny oriana mantsy ny fiainana, mba ho afaka ny ankafy ny fiainana eo anilany koa, mba nahatsapa ny fahasambarana eo anilany. Saingindrisy mantsy manenina tanteraka namingavinga sy naniratsira azy. Okizay tefy a, okizay nefa na dia izany aza nge tiany lafonina eny e. Fa tsy mba afaka nanararoatra an'izany ahy e. Manenina anariko tsara so reny namako reny, mba hanaja tsara sy ankatony ny reniny dia mbola velona izy, fa tsy misy to azy, tsy manam-paharoa ny fitiavany, ary mba ahay ankafisy hanararoatra ny eo anilany. Fa inony ty zavatra raraky neny ty? Fa poziseny ty faty amin'ny fa manirikery aho to mitady iozongozon-kevitra randre noho ny aminy. dia mba alefaso lavitra ny saina ary neny a, tonga nge dia ho fantatra fa tsika ny namapozina azy e. Dia inona no vokatra izay? Ka inona ary ny ataoko e? Efa manomboka makaleo mihitsy le kialadaly iny. Hoe to aty iny fa ohatra ny mahita fika. Inona indray niketrendry eo? Kalma fotsiny ianao e. Aza matahotra fa tsy maintsy lasa mpivady ara-dalàna ianao sy randry. Tsy haino anjanan'izany intsony izy na hisalasala noho ny aminy, satria amin'ny maharafindreniny ianao dia normalina be izy raha ankala sy sopatra anao. Fa azoko antoka kosa ny fitiavan-drandry ianao ka. Dada! Fa misy inona e? Fa hoana? Mitony aloha dia ambarao any zavanitranga, mitony ianao. Dada, fonjeo fa marary mafy neny. Ha? Fa hoana? Andao aloha dia ho hitanao ao e. Anganare so maty eo ihany izy e. Rekako, fa nahoana e? Izany nanao an'izao e? So dia tokony hoentina any amin'ny hopitaly any ary ianao e? Aza misahirana any amin'izany intsony e. Fa hoana? Efa nazavy reny tenin'ny dokotera reny. So fa natsoko aingana izy fa raha tsy izany angamba loza. Maty aza mihetsika be aloha ianao e. Mbola reraka ny ianao e.
matory aloha fa izany navita an'izao e fa ho izako oatra ny zanaka ao feny tsy fitiavana sy fankahalana andreniko moa mangina rirobia leo be an'izany ary neny aleo ampahafantarina indray ny toetra ratsy tsy fitiavana sy eo amin'ny miangolanao fa zafenina tsony aoka izay fiarovanao azy efa mihoatra ny mety ny ataony fa hony dia sanatria kosa ve reraka be zany data afaka mandalo any ampianarana ve ho ny data fa misy ilana ny data any data valiko ny tenao aveo fa mila miresaka alotsika manaka ka enoy tsara ary aza laingana sy anaovana sinema tsony tsy azoko fa misy inona ianao indray manontany zany nanino ny sahondrany mipozininao fa mipoiziny koa ahoana koa aza mody faniny eo ndri ndry mihitsy ny nanisy zavatra ny sakafonina eny ananandriporofo anga zany raha izany tokoa ny zavanisy dia mihoatra ny mety loatra ny ataonao e ary mahita ay ianao fa maninona ke raha tsy mifanendrikendrika sy mandaingoatra izany e ka ho izako oatra ndry moa e ndry ny olona tena mpankahala sy tiany eny ato za aloha dia tsy miteny aminao fa raha maninona ny reniko dia miala tsiny miretirety aleoko mandefatsy e folo lavany ianareo miangola izany ny toetra ny zanakao tsy misy hafa amin'izao mihitsy ny anaovany anina eny aleo fa resaka tsara izay fa inona indray moa ty fombanao tiry miangola za mbola miresaka nefa reny no ataonao tsy rainao nga ke folava loatra ny ianao ry data ary azafady aloha isy loka akanjo ianao e tsy hialeto a raha tsy vita sy mazava tsara ny resantsika ay dia aza mijerijery ary aloha fa isy olo akanjo ndry ary fa ino ny nipitika avy any am-paosinao iny aiza ty fa miangola fa ino inony ty vovojavatra amin'ny tavoangy kely dia mbola anday ihany ianao mbola anday ihany ianao mbola andainga na inona kosa ve dia amon'olona ary miangola zany angany tezaindreninao anao mararingezandry tate matya aza vonona ohatra zao moary tata tsy raharahako mihoatra ny tefo loatra ny nataonao dada efa hoe zaho ananao an'izany tsy fantatro kory ny fisiny iny dada mekafre leo ny langa tsara lahatra sy mifanadivatenanao ary miangola mararenge aye misy manindrona beto mba fafoko eto leo ny sinema anao koa aye amin'izay hoe tsy teny anao diso hevitra anao tsy rary ny loatra ny ataonao maty aneny marary aneny eo amin'izay anao mino afa isy andinianao tena tsara zay fa nazanako azy ianao tsy andefitra ninao mihitsy ary rehefa manao ny tsy mety ianao zay no izy neny maty aneny miretirety eo fa ho avy eo ny matotohany ampanginanao aneny tonga ndray ary neny tonga tsy aleto tsony anakaiky anao satria fa ihany ny ilanao aleoko sa mihitsy mitongisina eto rehefa tsy aka ianao sakako tsy ny fiainana ary neny
rehefa tsy afa miferiny ianao dia aleoko izany makany. Arary neny dia eo anilanao afa afa ihany anilanao. Marary amin'ny mafiny foko. Ino ary neny fa tsy ela dia iontsika ary enganeka mba akamban'olona fatatsika ka tena eo anelanao amin'izay afa tsy ho elandelanina rindrina vato be toy izao tsony. Marary fanakaiza loatra ary le zanako nefa 2 andro izay tsy nody. Ho avy eo ihany re izy ry. Io le raha matora sifo tadiavany ambony ihany koa ny zanany. Fa ahoana? Fa ahoana ity? Satria mpamon'olona ireo ry dada. Inona tsara? Efa ela vao tonga saina fa ay moa ka nahita kamera tao amin'ny hopitaly nisy an'ny miangola. Nanapirofo tsara ny saika amin'no ny oby azy raha tsy tonga. Voaray tsara tao daholo koa ny teny nataony oby ary rehetra na dia tadidiko ary ka natonga ny iasina anaty ahy tamin'ny hafatesan'ny endry. Aza mirediredy eo e. Ary tamin'izay ny nahalalako fa io raha matoa io no nyresaka farany taminy ka nilaza ho nahita ny alany aina. Tafaresaka tamin'ny dokotera ny karakara azy ary na izy keo raha dia mba gaga fa tsy normal ireny satria efa nietsara ny fahasalaman'ny endry. Ny olona nge rehefa ho faly dia metsara e. Nefa moa ianao tsy nanadiady fa tonga dia nandevina sy tsy nanitatra dia naleo ny nangina. Andray, marina vele sandro tefy. Marina loatra izany ry dada ary misy pirofo daholo aleo aloha zaho any amin'ny anabaviko ilazay tsy nahita azy. Tefy tsy hotsony izy. Fa aiza dada? Efa 2 andro izay tsy nody tato tsony izy. Fanakaiza fa nataonareo aiza ny anabaviko? Noroahanareo nga izy? Tsy nandroaka azy aho fa narary mafy nisy nanapoziny sahondra dia tany aminy tratrako le pozina dia nino an'izany koa ianao? Andriamanitro, andao fa avysika porofona koa izany tamin'ny nandalovako farany taty mantsy dia nasiako kamera kase daholo ny tato. Andrekako lozako ny zanako sady kaidiko izy narary rery tato. Mangina aloha ry dada, ty eto misy taratasy ny soratany. Ka vakio ainganary dada, maniry sy miraro soa be dehibe ho anao. Tiako foana ianao ary marina tokantrano raha toka eo anilan'ilay rafin'ny no ahasambatra anao. Teneny tefo endry amin'izay dia asay voampiariny amin'ny fiainany daholo reny anatry neny rehetra reny. Miraro soa anareo mianaka ary tsaro fa tiako foanareo. Fizaha dia ho any amin'ilay any fahasambarako dia neo anilan'ny neny. Veloma Andriamanitro. Tefy, fa ho aiza lahy? Ho any am-pasana.
fanahoana loatra rery Mengola. Mifona e Mengola, miverena rery zanako. Tia Mengola. Okizay rery dada. Mengola, efa omaly maraina ho ny hitan'ny olona ny tapify teo am-baravarapasana teo izy. fanahoana ianao tsy niteny. Nisy olona gaga nefa tsy nanantona. Rehefa tsy nietsika ela teo na nikofokofoka kely izy dia niantso sy fokotany ho ny olona azy. Ireo no misasa ny jery fa ay vatany efa mangatsika. Olona efa maty ty mitapify eto ty. Mengola, tia miverena rery zanako. Fanahoana olona zanao sady ry Mengola. Tiako fantatra dada. Fona ary mbola nisy nanamafy fona ry zanako. mandeha matetika ty manatitra voninkazo Mengola. Mitomaso miresaka toy izao zasenao miresaka izao nisy. Tia ary ahoana nafatara lafa tokony ho aty izy. Satria efa fantatro ry dada fa mpandeha aty izy miresaka amin'ny eny indrindra moa fa misy zavatra mahafaly na mampahory azy. Ohatra ny teny eo anilan'ny eny mihitsy ho nisy satria rindrom-bato fotsiny manelanelana azy ireo. Afa marina le eo anilan'ny eny. Mba tsapako ihany koa zany tamin'ny fahazazako. I dada matsy indraindray tsy mba manana fotoany eny. Zany namono anjanako. Zany niaraka tamin'ny sahondraka nahatonga azy namono any rondro. Mengola. Okizay rery dada. Zany diso e. Zany nampitsalo any rondro ka nahatonga ny aretim-pony. Zako ny namono anjanako. Andraky nefa tsy nahavitany reny nefa mbola mampitsaly sy manelanelana azy amin'ny zanako koa. Zany namono anjanako. Mengola, zany natonga azy tsy ho anilan'ny enina dia ary zany dia nitarika ny aretim-pony ka nafaty azy. Aleo akambana izy mianaka amin'ny fotoana andevenany. Izay ny fahasambarany sy hirahirany no eo anilan'ny eny. Tena tsy navita eny amatozon'ny farany. Toeniko foana tsy miala tao antsofiko ny antsoantsony Mengola ny reniny. Neny tsy misy fiafarana raha mibedy sy mitsapoka azy. Fa tena sarobedy toy ny ahoana loatra ny eo anilan'ny eny aminy. Anilan'ny eny. Teo eo anilanao ko ary neny. Fa maninona koa ianao ry dada? Dada! Valy aletsy. Valy afa tanteraka ny nofonofon-janako. Dada! Eo anilan'ny eny. Fa nahoana ny tsy mba tininy eto amintsika. Mengola. Fa maninona koa ty ianao ry dada? Dada! Fa ino ty mahazo anao e? Malahelo aletsy. Tsy mety mamaly antsony ny zanako. Fa mankafy sy maniry loatra ny eo anilan'ny eny. Mafy ty aty amponja ve sisan'ny afarako sao sisan'ny fiainako ary mba nanahoanako ary nenzay atiako ve izy isany mankafy ny fetiny reny. Tsaroko heritaona ohatr' izao faly ery izay mianaka ny faly tanteraka tao anatin'ny volan-drandry. Tena sambatra tokoa tamin'ireny saingindrizy. Misy farany avokoa ny zavatra rehetra. Raha ratsy no ataonao dia ho ratsy koa ny valiny.
ary ny nenina tsy eo alohana anatra fa aoriana andaja. Takizay atsy nanao an'ireny ka takizay ananao tsara sy ny fahamarinana. Takizay ny olona sy nahaina kasitraka ny anjara nomen'Andriamanitra. Nefa ny takizay sy ny tsy misy mitovy ihany. Aleo mahay mamindra ny manaraka satria zavatra rehetra dia misy farany avokoa. Nitsaly ahe. Rekakyo dia sanatria ve ka tsy ho sitrana tsy ny tady dia ararisaina tanteraka ve sanatria ny raiko? Tsy ty izy eny jereo ange ty hipoziny. Dada, manao any ianao? Aiza miangola? Aiza ny zanako? Aza mikitikitika? Tsy alahy mihitsy ny tokony ho avy aty fa izy efa fotoana ny anay androany ho avy eo nisy ny reniny miandry azy tsy ho avy eo izy e. Dada, fa inona kay ny tena tsy zakanao ka manahira-tsainanao toy izao e? Tsy misy e, tsy misy. Miangola faly ery izy eo anilany reniny ony, sambatra setrika mihitsy. Zany ony e, tonga teto anay izy e. Dada! Dada! Faly aletsy rehefa faly ny zanako dia falyko aly ty e. Antsay e. Nefa malahelo aletsy tsy dia ny zanako tazomiko izy fa tsy netiny zanako re. Tsy dia ny zanako. Tsy dia ny zanako. Tsy zakako e. Tsy zakako zany. Ino ty ataonao e? Tsy zakako. Dada, aza misotisoty toy io moa fa aty amintsika daholo ange mason'ny olona. Maty ka ny zanako. Any e, maty ny zanako e. Aleoko maty e. Dada hoa, Andriamanitra akapokapo mafy amin'ny rindrina ny lohany. Ao, aza manao an'io ianao. Ambay! Dokotera, vonjefa mietsika krizy indray izy e. Rovotro vitiny hatramin'ny akanjony. Dia izao ve sisany ny hafarany dady e? Vokatry ny fanitsakitsahana sy ny tsy fanajana ny eny daholo izao e. Raha mbola teo mantsy izy a. Fetiny reny ty ny andro, mifaly sy miaraba ny reniny daholo ny olon-drehetra. Fa ny akosa efa inty ny voninkazo roneny malala. Nitondrako ihany koa ndriry miangola fahazabe fialonana io a. Hijanony eto mandra-paharivan'ny andro mba hianatra ny ankafiny eo anilan'ny nentony nataony miangola koa. Mifona ary nieny ah. Mifona naniratsira sy tsy niainanao hatramin'izay. Nanenenako avokoa ny lasa sy ny nataoko anao rehetra. Saingy efa tsy eo intsony ianao vao tonga saina. Fetiny reny toy izao fony fahavelonao, tsy ny raharaha sy tsy ny vaky loha. Adiny koa aza ny miarahabanao indraindray. Ankehitriny kosa mba tia hanoroka sy hiarahaba ary amihana anao nefa aiza intsony. Takizay tsy naniratsira nanaraka ny teninao fa tsapako izao fa tsy misy toanao, tsy manam-paharoa ianao roneny. Izao vao tsapako fa hafa tokoa ianao ary sarobidy manina ny eo anilanao ah. Ny farahery sy azoko atao angamba dia
mampiahatra sy manaraka an'ireny anatra sy torohevitra rehetra ireny. Ho arahako tsara atsakany sy andavan'ireny. Ho tandremako sy tsy ho ataoko intsony ny ditra nandraranao sy ny menomenonanao ahy isak'izay miditra ny trano aho. Raha vao mitady anao adalàna na aditrana dia ho tsaroko reny roneny. Atoko toy ny eo anilako mihitsy ianao. Ka vao mitady ho solafaka dia mba hatahotra amin'izay satria eo anilan'ny neny. Natolotry ny ACM radio anareo teo Anilan'ny neny. Tantara indray miseho nosoratany Aingo Nifty. Rahalala no Randry. Christophe Rabiarmanana no Tefy. Louise Ravelosoa no Saondra. Rojo Ranaivoarisoa no Oby. Nanja no Miangola. Nandray feo sy nandrindra ra teknika. Aro. Nana Tontosa. Nanja Razafondrakoto.